Bonsoir, bonsoir Adol. Bonsoir, bonsoir Anzarasu. Graças a Anzarasu ni narakanya. T'as vu? C'est trop mignon. Ben, c'est normal, c'est tout comme notre chazot, ouais. Il doit comme ça. Il doit être comme ça. Regarde. Tu fais ça? Moi, j'adore. Avec le petit, les H là. Coucou. Coucou Romy. Coucou, bonsoir. Bonsoir Elodie. Bonsoir Jeanne. Bonsoir. Là, c'est la main de Mélanie. Tu dis, bon, il faut que tu montres la main de Mélanie. Je te montre. Coucou, 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 Radfield. Non. Juste tu dis bonsoir, juste. Coucou, coucou Rameau. Merci d'être là. Merci beaucoup. Narom tenezava misula manarakan live bete nam tenizme. Manarakan live isizme. Mafatfatena zao mijeraka isan'andro ato. Dia tokony manao live foana zany za isan'andro. Alefaso ny kara re, maheno tsara be ramokotra. Maheno tsara be nareo azafady. Iza ny tsara le lunette noire sa le lunette ty? Bonsoir, bonsoir Voulassou. Merci beaucoup Souarena. Oui, hitako mihitsy ny en direct amin'ny Mikolo androany iny. Inga anie tsy ho samboriny zareo indray Mikolo an. Tena miaro amin'ny Mikolo tsika raha vao ohatra samboriny zareo indray Mikolo. Coucou Kilora. Coucou Nji. Coucou Mamiral. Coucou Maël. Coucou Ranata. Merci Radkil. Maheno tsara. Merci Arena. Coucou Mireille. Alefa son cœur, hein, alefa son cœur. Bonsoir, bonsoir. Ok. Misaotra betsaka amin'ny mesagenareo an. Androany tena reraka be satria miasa be androany dia sady miasa no mikarakara zavatra tany amin'ny tribunal, tany amin'ny commissariat, pour vous rassurer que hoe za zany tsy pour vous rassurer que za tsy mipetra-potsiny. Manoloana ny zavatra misy. Izay no tsy maintsy nanaovako ny live androany. Coucou Ursula. Merci Tia Tia. Merci maman, race maman. Maheno tsara, merci Fenty. Merci coucou, coucou Nyangoasina. Coucou, coucou Jorakoto, hein. Tsara daholo beky Elodie. Mois de mai indray izy isolo. Satria soloina isan-taona ny anahako. Fa bon. Coucou, coucou Menja. Ça c'est ma fille. Maheno tsara. Ie, mampalahelo Mikolo. Tena henoko tsara ny zavatra niteneniny teo. Hitanareo zavatra misy
Ah, coucou les nobles! Ah, merci beaucoup! Sy ny daholo ny akamako rehetrarehetra. Hitanareo misy miteny eny amin'ny MP hoe fa maninona nidina ilay commentaire, nga tsy mahazaka commentaire. Dia lazaiko anareo aloha ilay izy fa tsy manidy commentaire aho. Coucou tax! Coucou Nina! Oui, Tia! Tsy mipetraka fotsiny tsika. Coucou Mahery! Merci mam! Coucou izany tsy voavaliko tao. Coucou Sissi! Coucou Serre Rapide! Oui, jereko rehefa avy eo, veriko jerena video amicolo rehefa avy eo. Tonga dia ataoko bobaka be ny cœur hatramin'ny farany manohana anao. Ianao ny vehivavy mampiorory rata sy gadra lava, mamy lava sy mariaka rehefa sy mbola lista. Ok, lesy ramokotra. Merci lesy ramokotra amin'ilay zavatra atao lahy isan'andro fa manohana be lahy na dia fahalany aminareo ary izao. Nareo rehetrarehetra aloha izany na dia fahala Madagasikara 230 nareo nefany efa 22h30 tokony efa atoronareo. Tsy mipetrapetraka isika satria dia fantatrareo izany fa zavatra misy amin'izao fotoana izao dia mafia misolo mafia dia mi se concentrer tout le temps amin'ny fanenjehana sy ny sisa sy ny sisa sy ny sisa. Ilay zavatra tadiavina nefa tsy dia izay loatra satria izao mila kokosa misamy ilay zavatra atao anefa tsy dia izay loatra ny natao hoe anova ny fitsarana matoa himbitana ilay syndicat ampy tsara iny efa nijoro dia misy dikany ao. Azonareo? Dia izy miezaka izany ilay bulldozer izany miezaka any ambadika. Izy izany mifokalizy aminahy. Tsy haiko izany hoe mba apetrao eo fanontanianareo fa manino bulldozer mifokalizy aminahy. Izay tsy azoko hoe nenahy amin'ny olona rehefa ohatra ka manao mahana izany amin'ny zavatra ataony. Marina izany zavatra teneniko matoa za tonga dia contre-havana na anaovany démenti. Ilay démenti anefa tsy miandry hoe rafitra fa tonga dia immédiat. Hitanareo amin'izany ny fahalalana anazy ary efa fombany io. Izay ny fahalalako anazy. Rehefa misy zavatra ataony tsy mety dia izy tonga dia mahana ohatran'ireny dia hampalalako anareo izany androany izay. Ny compte fake misy fotoana tsy voahitiko ilay commentaire. Be dia be ny olona miteny hoe manina ilay commentaire midina. Tsy manidy commentaire ahako fa misy etapy ataoko hoe public ou followers ou groupe. Izay ilay izy. Dia ilay followers foana no ataoko. Donc izay olona followers ihany no afaka mikomandy. Donc tsy tafiditra mihitsy ny compte fake. Ny compte fake mahatonga ny compte fake tafiditra dia adiniko nanao an'ilay hoe followers dia amin'iny zareo miditra. Efa ato daholo ny lista compte fake rehetrarehetra fa rehefa tonga miongana io fanjakana io midina any Madagasikara dia tsoponiko tsirairay. Izay ny anahy. Za tsisy ninina ataoko any, tsisy plasy ataoko any. Tsy hoe hiasa ka lozako andeha hanenjika compte fake fa tonga any hanenjika compte fake. Izay ny anahy. Tonga any tsy vakansa, tsy hiasa, tsy hanao ninina. Fa ny asako efa izao ataoko anareo izao ny asako anareo gratuitement. Azonareo? Fa tonga any dia jereko amin'ny cybercriminalité iza daholo ireto olona manompanompa anahy ireto. Dia mahatantesa fa dia euro ny asa tompoko. Tonga Madagasikara tongako na amin'ny trano bulldozer ary hoe hatraiza ny mizaka ny bulldozer. Tongako. Ka izay mahagaga anahy. Inona moa izany no mahatonga ny bulldozer tonga dia mahamana be dia manao post ao anatin'ny pageny ao izy. Mahagaga izany zavatra izany. Misaotra betsaka. Tsy mankasitraka amin'ny bulldozer tsika rehetrarehetra matoa tonga amin'izao andro alina be izao. Satria ny asan'ny bulldozer amin'izao dia mi-s'occuper que grand dossier. Grand dossier. Que grand dossier rehefa grand dossier misy 1000 milliards dia mi-s'occuper amin'iny izy.
procureur narindra no niteny an'izany zavatra izany hoe zahay tsy misoccupe andreny fa any amin'ny madame la ministre reny izy misoccupe andreny grand dossier reny. Dia efa fantatrareo ny tiako lazaina. Tsy henon'ny sopiko izany fa ny olona manana afera atao no miteny an'izany zavatra izany no mitantara aty aminahy. Araka ny teniny tamin'ny heritaona tamin'izy mbola taty andafy hoe rehefa une fois ka mivoaka misy vidéo nataoko épingleko tao mihitsy ilay vidéo. Misy vidéo-any miteny dia avy eo misy vidéo-any izy moa tratratsika foana ny zavatra ataony taty e. Kokoa no razy. Tratratsika foana izy ie jereko rehefa avy eo dania. Ie, izay mihitsy ny Gaston bulldozer vaky pneu. Reny olona Iran reny, reny Quantific reny reny natao hoe miprofite faiblesse-n'olona. Izany hoe izy izany fantany hoe mahantra ilay olona mila vola dia karamainy manao Quantific. Dia nefa ny zavatra ataon'ilay olona anatin'ilay Quantific tsisy afa-tsy manaratsy anahy. Dia ny sasany moa tonga dia hoe manaratsy e! Tonga dia hitanao mirantona eo daholo fa nalaiko vidéo ilay izy dia alefako aminareo eo. Tena hitanao hoe Quantific-ny zareo fanjakana na Quantific. Vao io fa sasany miteny anarany bulldozer vaky pneu Maria Carré Dora. Mbola tsy teneniko ilay inona moa ilay izy teo? SKV inona moa ilay izy teo? Dia inona moa? Dia efa izy izay, efa Quantific izay contre anao. Satria tsy mahazaka amin'ny marina lazaiko izy. Indray izy manelin-tsaova hoe za manao diffamation, za manao zavatra tsy marina eto. Mahatsapa an'izany eky indrisy fanirisoako maninona izany lazaindry fa adala dia maninona navoaka indry ny conversation personnelle dia maninona navoaka indry ny identitéako personnelle. Nefa fantatrindry izany. Ndry anefa ny anaty alalàna. Izay ilay lazain'ny olona foana ange hoe tsy afaka lisansa teny Ankatso indry dia nanao privé nanao droit dia mbola vody koa no nahatonga indry teo e. Nahatonga indry tafiditra tao Anosy e. Izay ny zavatra mandeha. Izany hoe ilay fianarana izany fitaindry ara-body foana. Fa tsy fitaindry intelligence na fahaizana. Na capacité ny anaran'izany. Dia nefa atao indry ilay izy. Dia indry nefa mieritreritra hoe tsy ho tratrako indry. Indry ihany nefa nandefasako ny info personnel-ako. Nandefasako miaro rama fa za tsy niteny miaro rama fa miaro rama nandefa an'ilay farany teo tamin'ny Paul Berarose ilay nisy adresse mail. Satria za tsy nandefa adresse mail tamin'ny bulldozer mauvaise. Donc, tamin'ny voalohany fanirisoa no divulguer ny identité personnelle. Zay amende 5 ans d'emprisonnement ferme aty andafy 300 000 € amende. Parce que je ne me sens pas en sécurité actuellement. Azonareo? Ny faharoa ilay natao ilay Paul Berarose fa supprimer daholo ireny nangalany buzz. Nefa efa miparitaka be. Misy adresse mail. Et le message que j'avais transmis à Miaro Rama, nous, nalainy Paul Berarose, ny captureny dia c'est la même chose. Tsy afaka. Raha tsy hoe hifindra any Amerika angaha. Fa raha mbola eto Eropa dia tratrako. Fahatelo. Farany teo nataony Rolly Remercier. Moi je m'en fous son nom, tsy fantatro loatra moa nom. Izy zavatra nataony iny dia mbola avy amin'ny bulldozer ireny zavatra ireny. Izany hoe bulldozer foana izany eto ny commanditaire amin'ny zavatra rehetrarehetra ary tsy afaka. Ary sambany teo amin'ny tantaram-pena Madagasikara nisy minisitra mipetraka plainte be dia be aty andafy. Miampy ny intimidation atao aminahy. Mahafantatra lalàna. Hitanareo ilay sarinay ilay voalohany indrindra ilay izy lany iny. Dia nanao live izay sisa, nanao cam izay sisa natsony. Dia tamin'iny ilay niresahany anahy hoe
Tongava manao vakansy, alohako ny frais ohatran'izao. Dia hoy izaho hoe andao mba asiana capture kely mba ampiseho ny ankizy fa ndry tsy manadino anay sady mba tsara fanahy. Mbola solosolelaka taminazy tamin'ireny satria mbola tsy fantatro resaka Cofalidaya, mbola tsy fantatro resaka oligarque, reto karana reto sy ny Aziana sy ny affaire grande affaire rehetrarehetra mbola tsy fantatro tamin'izay. Dia nalaina ilay sary dia izy mihitsy no autorisé an'ilay izy. En même temps izy attends izy moi je vais. Dia manao lokomena izy toy izao hoe izaho koa hanao lokomena. Dia nanao lokomena teo dia natao amin'izao fotoana izao izany andefasan'ny message andefasan'ny intimidation tamin'ny 31 janvier fa hoe ny sary no ny aza capturena, ny sary no aza asehoseho olona, andefasany article be za hoe avoay olona indray ozy izy io message io ahitanao anahy ozy izy fa fantatro tsara lalàna ty-andafy. Oui, oui, bulldozer Fanny Chernaf, ministre de la Justice de Madagascar, fantatro tsara lalàna ty-andafy, ny intimidation, ny divulguer un faux personnel, identité personnelle an'olona. Moi, je sais très bien la loi. Zany hoe mahay lalàna anao indri zany e. Satria indri manao abus de pouvoir ny dikan'izany ka abus de pouvoir c'est une autre punition. C'est une autre affaire. Ataovy daholo izay tianareo atao, ry tsy lavo, ry body faba, et tout, et tralala, et ses copines, et ses copains, moi je m'en fiche complètement. Ny anaranareo rehetrarehetra efa ty. Et surtout nareo mipetraka aty amin'ity France ty. Azonareo? Io ngeky, rehefa hifanasa vangato tsika menakavy afaka mifanasa vangy. Fa aza manao alefasinareo ilay kara fa misy devoly be dia be indray aingana nareo alefasiny kara. Dia izay no mahagaga anahy ny Mirialy lazaina adala. Izay no ataoko hoe mifanarary zareo. Satria izao ilay Roly Merci miteny anahy anaty commentaire hoe nareo ody ataony hoe adala. Ohatran'ny hoe izaho indray izany manao semblant hoe adala. Azonareo? Nefa ilay olona tompony sy solelafany no manao anahy hoe adala. Izaho anie tsy miteny anareo hoe adala, izaho koa tsy miteny anareo hoe mody adala e. Fa nareo saminareo ao mihitsy no tsy mifanara-kevitra. Dia izay no mahagaga anahy hoe mifanaraha aloha nareo hoe adala marina ve tahiana? Tsy adala. Mampalahelo ilay mikolo hojereko ilay mikolo rehefa avy eo. Mila télécharger ny vidéo mikolo iny sao dia voafafana hoe piraté dia arovanareo izy fa ho avy indray ry tsy ho valahara ilay bulldozer ratsy fanahy mauvaise ity andeha hisambotra anazy. Jerenareo izy efa vondraka be sahady amin'ny tsy hay hoe inona izany ny ataony tsy laozana manenjika olona miliardera gauche à droite. Dia izao na zavatra nahavariana anahy dia izao. Inona moa zavatra nataoko anindra angaha iny? Misaotra anareo nampahery tena nampahery anahy andro anontolo. Moi je m'en tape royalement. Ny zavatra nataoko dia tonga tany amin'ny tribunal tamin'ny sivy. Nivoaka tao tamin'ny sivy sasany. Dia avy eo nandeha tany amin'ny komisaria. Izay zavatra nataoko androany dia hainareo ny tohiny. Fa miandry olona tonga eo Charles de Gaulle tsika dia aretena. Ho an'ilay mpisolelaka fanirso rehetrarehetra aty France aty ilay miteny hoe kelikely eo dia ahita an'izao. Misy olona ho arary fo AVC et tout ça. Dia ampisehoako anao koa izany hoe ianao reny publication-nao ireny asehoako anao hoe inona daholo ireo vavavavanao ireo. Satria zavatra tsy mi-existe izany hoe izaho samborina aty an-tranoko izany. Impossible izany, aza manaiky ataon'olona izany satria intimidation ny anaran'izany mba hikomboana ny vavako. Non, tsy mikombona izany ny vavako. Alefaso ny cœur-nareo alefaso ny cœur-nareo. Donc inona moa izany? Pour le moment aloha mbola tsisy nanao blague ka ampime
tiako tenenanareo dia izao. Nandinika taminy ankeo hoe maninona moa izany tena halan'iny rangahy iny. Nenahy ilay zavatra marina rangahy ty ny teneniko e. Hoe ianao efa gadra lava 5 ans d'emprisonnement ferme ianao na hazo grâce ianao izany dia afaka. Tsy fantatrao moa rô Oliva isan'andro izay matin'ny antsika sy ny hafanana aty Paris aty miady mba hanafahana anao. Androany za ataonao an'izany, omaly za nataonao an'izany, divulguenao ny adresse et tout ça. Za nefa niady ho anao mba ho afaka ao amin'io amponjo io ianao, angatahako amin'Andriamanitra ianao hiverinao, la hiantitra tsy mahay miaina ianao dikan'izay any sahaza anao. Angatahako amin'Andriamanitra hoe Jesosy eo, averenao indray io rangahy io fa tsy nankasitraka an'ilay izay nitolona taty mba hanala anazy izy. Ampitanareo aminazy ity be dia be ny olona infiltré ato anatin'ity page ity. Tovy tonga any, ndana tovy tonga any. Zavatra mahafinaritra anahy aloha dia malaza eraky Madagasikara aho. Izay zavatra mahafinaritra anahy. Na malaza amin'ny telin-dratsa io na malaza amin'ny inona io na aratsiana partout io. Merci aloha 370 nareo 72 amin'izao ora izao. Tena misaotra betsaka. Misaotra betsaka anareo. Merci. Coucou i Gasigasy. Ny tiako tenenanareo izany dia izao hoe alefaso foana ny cœur na commentaire na réaction alefaso foana tsika tsy matahotra ka tsy mazaka ny marina zareo dia ie tsy mazaka efa manao tsipaky mialaina ange ireny e efa manao tsipaky mialaina ireny koa Fanny Rapelaso tsy Fanny Rapelaso izany tsy ato e iza ny Fanny Rapelaso ato raha ohatra ka misy tsy Fanny Zaka. Ireny manomboka ny compte fake. Tsy azoko inona midin-dàna matory. Raha izany nareo matory aho. Tsy mazaka amin'ny marina ireny hozy izy Armand. Tsy mazaka amin'ny marina. Raha izany nareo matory fa tsy mandany andro eto aloha e. Coucou Kellen. Ireo miray ampiatsara velatsia daholo ireo miray Za miteny ianao an'izany. Niza ao. Complice mody fa za mody miady ireo fa tanjona iray ihany. Ie. Misy commentaire effacé par un modérateur ireo. Effacé. Merci 400 tafakatra 400 nareo. Tena misaotra betsaka. Amin'izao andro alina be izao 23 heures moins le quart. Tena merci beaucoup. Tsy matahotra tsika mbola tiana. Izay. Matory eo tadidinareo nanomboka izany secoué andreo tato. Surtout io bulldozer io. Depuis za secoué anazy vao 2 mois izy ny teo. 2 mois et demi. Nareo nanomboka nandangaina. Azonareo? Manomboka andangaina nareo. Manomboka za nahita ilay dossier Kofali Daya taty an-tanako. Nisy nandefa taty madame tahina mba fantatrao moa. Iza ilay olona andeha irahana itory Andravato manga. I Kofali Daya. Nanomboka teo dia nanontany anazy foana. Fa ahoana inona anao Kofali Daya? Fa tsy mahazo valy ny hafa ny valy ny azoko dia hoe sao dia heverinao fa parfait ary io haingon'ny paradisy io fa io koa mbola gadraina any. Sao dia heverinao fa tsisy raha isa izany efa IST izany. Izany ny valy teny azoko. Kofali Daya dia avy eo moa izany dia efa san'olona liay hoe jereo fa ry izy fa arovany tsara ao amin'ny TV5 Monde. Dia teo aho vao nanaraka an'ilay izy teo aho vao gada be hoe oay ilay like ahoana ity mafia misolo mafia. Vao 2 mois et demi indray teo ka la bulldozer dia efa niozongozona ny sezan'lahy. Vao 5 mois indray izao dia efa mandrovotsia manao pire noho ny teo amin'ny fitondrana teo aloha ny atao indray pire manangona compte fake amin'ny miliaran'olona. Dia lazaivy indray fa hoe manala baraka indray izany. Feko itony atody raha vaky manan'elatra tsy voatery foana hoe proof fa ny atao ky no hita. Io atao indray io no hita. Inona izany c'est concentriavandry any amin'ny affaire grand dossier. Fa maninona izany navelan'ny teny Imbitanarivo an'ireny fihetsika ireny.
Tokony ferandrivo vava-Ambitanarivo tsy namoaka andreny tato anatin'ny réseaux sociaux raha tena olona hoe ho minisitra te hanovondry henonay daholo ny vavandry rehetrarehetra ny eny amin'ny commentaire rehetrarehetra any alefako daholo fa misy ny olona ato tsy mahita zao ny vavany any amin'ny commentaire any hoe mandehana aty a Madagasikara raha mahavita zany ny vavana minisitra mpiady an-tsena jolambavy vulgaire vavana minisitra dia manao an'izany hoe mandehana aty raha mahavita tena ny te-tsotsotra-piasanay eo tena tsy anjara tena manao anazy azafady ambe tena fa tena ne mérite pas koa nge atao hoe ianao e fa maninona moa izy manao an'izany amin'ny vahoaka malagasy hoe mandehana aty raha mahavita efa tena olona frivole nge zany re olona e efa tsisy fanajana vahoaka malagasy zany zavatra zany raha fa zany tsy zakandry dia aza vahoaka malagasy ny atao toetra ohatran'izany matory any maneho hevitra dia misy zavatra hitany ao ny olona rehetrarehetra mitaraina daholo fa ohatrany hoe ndry mpanjaka ohatrany hoe andry Madagasikara tsy andry Madagasikara ampahafantariko andry zany tsy andry Madagasikara any vahoaka malagasy Madagasikara azanjakanjakana mbola veriko aminareo nareo tsy mila matahotra mifanirosoa ataovy ny commentaire anareo liberté d'expression teneny eo izay mety tsy mety ahoana ny tribunalinareo manerana 22 région sa ethnie je sais pas azafady tsy haiko intsony géographie malagasy ataovy daholo aiza avy ny province dimy enina province enina aiza manahoana ny tribunal any aminareo mandeha amin'izay loany ve ny tribunal aminareo tsy teniny afa-tsy tsy teny ny ao Antananarivo fa ny ao Antananarivo efa raha malala maninona navela ny teny hitana indry zany tonga eo dia angoro-karena fa tsy hanao asa tsy hanao asa dia hiboty sambatra koa ao anatin'ilay conteneur mbola averiko indray ilay conteneur avereno conteneur an'olona izay fotsiny misy mpanelanelana n'iny conteneur iny dia izay henoko fa miantelle maraparany dia mitady vola amin'ilay olona tsy tononoko ilay somme confirmé zany ary ny tompony mihitsy ny teny anazy zany mbola ao konkoa ilay conteneur sasany satria conteneur telo ilay izy misy sigarety sigara dia misy panneau solaire dia misy moto électrique ankoatran'ilay fanefany ilay any Ravatomanga dia lazaivy indray fa manala baraka fa iza zany ilay niaraka tamin'ilay tompon'ilay conteneur teny Iavoloha inona zany nitonantonanan'ilay conteneur ao Iavoloha ao Iavoloha tompo be dia be conteneur ary mbola izy ny géré anazy esorinareo eo io fa tena vehivavy tsy vanona samba nahita za hoe lapa-panjakana anasiana conteneur sambany coucou Miora coucou Kalajejo cœur sur toi ny bulldozer natao hoe Faniosoanaivo ministre de la justice izy ihany nametaka ny anarany hoe bulldozer dia nasiany dia izy mitondra ny bulldozer dia nasiany alika kely be dia be ao aorianany dia nataony sarkasma hoe fantatrareo ny tiako ambara c'est-à-dire zany fantatra anay ny tianambara misy vidéo akany hoe hainay ky ny tindriam-bara considéreny ohatry ny alika mivovoa zany izay ny fataon-jareo an-dapa ao rehefa miteny satria izy taty an-dafy des années mpitsopinenana taty aleo tonga dia atao teny gasy hoe mpitsopinenana ndry taty ary ny androm-piainandry rehetra ho mpitsopinenana taovy ao anatin'ny saindry izay ny an'olona une fois ihany mpitsopinenana fa indry dans toute ta vie tsy araka iaina amin'ny famille-ndry mihitsy ndry fa mpitsopinenana mialahy manko ndeo eo ka mitsoaka eo za en personne ity ampifantariko andry izay sezakely 2 ans raiky iny izay sitiavandry indrindrindry anay diaspora aty lazaindry fa hoe malahelo fa tsy atsoko hoe zao inona ny rarahiny TAY anay raha tsy atsondry mandrakizay ary izay ndry izay ngeny nanampy andry taty na salakandry ary angamba mbola volanay ny nividy anazy fa tsy tsapandry zany fa rehefa eo amin'ilay toerana ndry na diaspora iray ary tsy nataondry tao amin'ilay plasy fa olona gadra lava nomendry plasy
Mazava amin'indry izay. Ary za nefa ny teny e, fais attention za koa raha ohatra ka hisy olona lany eo amin'ny 2028 dia je vais m'arrêter. Tsy ianao intsony fa io bulldozer io ihany no ongakongako ato io ahitako an'io izany hatraiza ny faran'io bulldozer io. Ao anatin'io bulldozer io ny zavatra rehetrarehetra dia izay vao mandeha any ambony any amin'ny PRRM any. PRRM ngeky ataony ohatran'izao e. Mba hitanareo ireny izy mialoha lalana amin'ny PRRM tamin'ireny dia izy indray mipetraka amin'ilay seza roza iny. Na protocole atraty amin'ny Élysée tsy hainy ny manao anazy, izy indray no monsieur intéressant, manao intéressante. Ny olona efa maka place daholo izy indray manivatsiva ohatran'izao. Normal be ilay olona garde du corps, ilay tsy haiko hoe miteny hoe avia aty madama fa tsy any. Izany, maladroaty ohatran'izany ny fiainandry. Za indray no seho ambanimbani'ilay tsy lavo ratsy tarehy be iny. Hoe nahatongavako aty andafy, tsy haiko hoe inona fa za tsisy fahaizana. Ny anahy indray aloha na fanambaninana plus za mbanina plus za sandratra Andriamanitra. Tandria za. Sandratra Andriamanitra foana ahako. Fa za tsy mila hoe mandeha hoe minisitra ny ravavindria dia indria mandeha mitaky versement tous les semaines ao amin'ny balançoire. Fa za koa tsy ohatrindria hoe anankitelo ny rain-janako. Tsy ohatranareo roa vavy. Samy manana ny hanitra ho azy tsika. Manam-pahaizana nareo fa tsy manam-pahendrena. Ara-body, ara-tsaina. Aleo hazava ny resaka. Et moi je suis comme ça. Je suis direct. Il n'y a que la vérité qui blesse. Azondria amin'izay. Azonareo tia mpanambanimbany olona. Jereo ianao aloha mijery fitaratra kiza. Sans filtre io, sans filtre io. Mandeha eraky Madagasikara eraky izao tontolo izao io. Alainareo capturenareo. Moi je suis belle. Za nga mosy ohatran'ny tsy lavy. Ratsy anie ndry io e. Hitako face à face fa tena hoe tia namany sady tsy nisasa-tarehy ohatran'ny vorivory rehetra nefa mba tia handafy. Maina kina kely ohatran'ny kitay menaka. Ilay kitay menaka iray araka iny mbola mandina. Ary nanao ahoana ilay aferan'ilay tany miliaraka ilay nedivanareo sy Arnaud Auguste. Izay koa mba tiako hita. Satria nendrikendrehindry izy. Ary nopaindry ireny. Ary tiako ho fantatry izany, fantan'izany zavatra izany. Ndry en personne ny teny an'izany teo à 13e. Nihinana lasopy tsika. Avy niona tamin'ny ministra Lily. Ka dimidindrian'izay nahatonga n'ity gera ity nahatonga ny zandrindry bloqué anahy. Tadidindry amin'izay kala mosy velona ity. Kely lendaka kely mandeha manambanimbany anahy sady mpiteny-dratsy nefa miseho milay. Mpiteny-dratsy tsisy ilaina anazy. Mbola very koa indray manetry tena no asandratra. Manadra tena no ahetra. Raha indry no manetry anahy dia indry izany no tena ambaniko satria indry manetry olona. Ilay fisaina indry mihitsy izany no zéro. Ambaniko indry, any am-paladiako. Dia mbola miteny ihany hoe nareo nasondrotry ny vodinareo. Fa za mba au moins izany hoe mba tonga taty andafy tsy nasondrotry ny vody. Izany izany nasondrotry ny fahaizako sy ny intelligenceko e. Mbola tongako taty koa ny zandriko sy ny zanako avy eo. Rara be izany olona mahatonga zanaka aty izany après 3 ans. Tonga taty tsy nahay atsimo sy avaratra za rehetra no tonga taty fa tsy nanaraka vazaha ohatranareo nanao asile politique ohatranareo exilé taty tsy omponenana. On n'est pas pareil. C'est ça, izay ny problème anareo. Any am-paladiako nareo anaty vodiko any nareo dia mitatatatata fa parcours personnelako eto nambarako anareo izay sy itiavako ary fiertéako. Izay ny anahy. Niala tamin'i Madagasikara volako madidio visa. Tonga teo à Charles de Gaulle, tonga teo Orly amin'ny 1:30 alina. Tsisy mitsena, tsisy nizanizy izany aventuran'olona forte izany. C'est pour ça que hoe tahina forte qui est loyal. Za loyal amin'ny zavatra rehetrarehetra. Tsy mivadika amin'ny vahoaka izany ahako. Manana ny opinion fotsiny un jour.
Rehefa ohatra tsy avelanareo tsotra valovanana dia manana ny opinion ka bien sûr que oui. Fa za tsy hivadika amin'ny vahoaka. Fa za rehefa miteny amin'ny vahoaka hoe izao dia izao. Dia inona moa izy ity? Zay momba anahy zay. Tsy mivaro-body eto aty na nanaraka vazaha ohatranareo na exilé. Asile politique. Fa volako madidio. Tonga teo Charles de Gaulle aho naka hôtel. Ny s'installer irery tatika izao vehivavy izao ah. Ny frontière gaga mihitsy. Ahoana nataonao madame? Ah, vous êtes intelligente. Oui, c'est normal. Olona anankitelo adjoint au maire. Inona manao entretien na. Satria zahay mibénéficie aide. Mibénéficie aide éducative ny zanako rehefa tonga taty ny zanako. Aide éducative ny zanako. Dia io aide éducative io, décision-ny maire ville de Paris io mbola misy entretien be. Olona efatra manodidina anahy. Fa tolo-talanjona. Ka androany mosy velona io. Mosy moa zany fa tsy mosy. Mosy velona io nandeha hiteny anahako hoe olona vendrana mba nahita-dafy. Otry, aika nisy concours consulat ao hoe nanao concours hoe vendrana ity sa inona? Ianareo vody no nahatonga anareo taty. Vody. Moi, j'étais pas comme ça. Zay mahatonga anahy fier. Tonga taty s'installe nitady asa kia. Izay asa rehetrarehetra nataoko daholo be dia be mahalala anahy eto amin'ny Ile de France ity. Manao coiffure à domicile. Malheureusement, very tany anaty métro ny sakoko, very tany ny téléphone, very tany ny passeportko, dia tsy tsisy contact an'ilay olona intsony. Fa za tena be cliente be teto andafy teto. Mbola za rery tamin'izay, mbola tsisy an'ireny narindra ireny, mbola tsisy aniana. Anankiroa fotsiny izany izay za dia voangy izay. Ny coiffeuse teto andafy teto manao à domicile. Fa najanoko ilay izy fa mandreraka satria mandeha arỳ amin'ny côté est dia miverina aty amin'ny sud dia mandeha any amin'ny sud mandeha aty amin'ny ouest. Dia izany no fiainako teto fa tsy nanao kill ohatranareo na nangatangataka ohatranareo na tsy fantatro. Fa aza aty aminahy mihitsy no ondrakondrafana. Za sady manja, no forte, no débrouillarde, tout ce que tu veux, no en forme. 46 ans moa izany izao araka ny tenin'ny olona ao anatin'ny Facebook ao fa mbola izao hitanareo mijajika be izao. Tena mbola tsisy rida anan-kely arany. Nonoko moa mba efa fantafantatrareo ihany. Donc, 14h45, merci Mireille. 433 nareo amin'izao fotoana izao satria mahafinaritra be l'échange antsika eto. Bonsoir à l'Ombry. Ny échange antsika eto dia midéfie amin'ny olona mivaro-body vao mahazo plasy, vao mahazo diplôme. Izay mahatonga anazy incompétente amin'ny fiainana. Izay mahatonga anazy midénigré amin'ny olona anankiray na mépris amin'ny olona anankiray. Mépriser ny olona anankiray. Donc, misy fetra ny zavatra rehetrarehetra kia. Misy fetra. Dikan'izay tsy saiko fanambanimbany eto na kely arany. Fa raha ohatra fotsiny nareo te hoe teo amboniko dia aza manambanimbany anahy. Fa raha vao teo ambaniko dia ambanimbany io fa tena any ambaniko. Mazava ve? En plus, tsy hainy akory ny zavatra tokony ataony. Tsisy zavatra hainy. Zavatra tokony ataony i ministre intérieur izy no manao anazy. Azonareo ve? Izy mitsolatsolana. Dia i-exploiteny an'izay ilay izy mody miresaka amin'ny président-nay aty. Dia ahody alefana amin'ny Facebook dia exploiteny an'izay izy ilay mody miresaka amin'ilay ministre de justice aty. Dia ampatahoriny anareo. Aza matahotra izany nareo fa za konkonga za ary aty am-potony aty tsy matahotra. Tsy taraiko vony a. Merci William. Be dia be ny militaire ao ambadikako.
militaire ty andafy. Zay koa tiako ampifantarina anareo. Dia misaotra betsaka anareo militaire na eto andafy, légionnaire eto andafy na légionnaire Arabie Saoudite dans le monde entier derrière Taina forte. Misaotra betsaka ny lisany misaotra tsy ao anatin'ny filarahina satria hitan-dry zareo fa mivadika ilay family ratsy io. Hitan-dry zareo fa tsy ilay tolona nitolomanay taty ny zavatra hoentiny amin'izao fotoana izao. Dia izy miseho hoe victime foana fa hoe alaiko baraka mihoatra ny fefy je m'en fous aky atao foana ny publication andria hamono hafa anahy fa ty tsy mijanona ty ty tsy mijanona fa izay tsy alika kely indri ireo Gen Z reo tsy alika kely indri ny eran'io firenena io dia indrindray no izay fotsiny matomby hitana nandray fitenenana ohatran'iny aky efa misy zavatra tsy normal ilay izy. Mody mitenenina io Ambohimalazo io taty andafy. Fantatra anareo moa manombana amin'izao fa tena marary be. Marary izy amin'izao satria nanaovan'io faniry ratsy io faniry soa io vavabe. Izao no nataony hoe tsisy raison koa izy mbola hetsotsonao anahy ko raha izany no toetranao sady ny rakrochenao anie ilay ray aman-dreny, ilay ray aman-drenin'olona maty. Nalahelo izy ankoatra ny vava tamin'ny olana azy hoe inona moa izany tokony irarahiako an'izay aferanareo ihany moa fa rajoelina ozy namono ny zanakareo ndany izy toriana ozy izy. Ny anahy izany hitanareo zavatra tsisy dikany ihany foana ny teneny efa izy nefa eo amin'ilay plasy nanome toky an'ilay olona izy taty. Dia izany foana. Dia nareo izao tokony hanambitamby anahy dia hitanareo amin'izy ilay ratsy tarehy be vindavinda be iny. Iny. Dia narary mihitsy ilay olona manodiavan-driky zanak'indriny misy telo vavy dia manodiava an'ireny zanak'indry ireny. Dia ndana indray mitory maninona ny zanako teneniny niteniteny ny zanakan'ny président teo aloha indry nga nisy naninona indry. Io vily pingika pingaka. Ireny ara tena naratsindry mihitsy fa tsy resaka hoe Ambohimalaza ilay hoe mba manodiava satria zanak'olona aky mba marary. Io izao fitahiana mitomany mihitsy ilay mama fitahiana. Mba vonjenareo ilay olona impiry manao miantso avonjy ato foana. Mba jerenareo impiry fa tsisy mihaino e. Eo misy mihaino. Lasa indray andeha ry PRRM andeha hitsara velatsihy tamatavy andray hono androany sarapitso. C'est trop tard. Efa laninareo efa firy andro izany nitabatabahan'ireo olona ireo mila tafo mila an'izao. Vitanareo daholo ny sitraponareo izay nareo vao hoany. Hypocrite nareo io franchement tena tsy azoko mihitsy. Kokoa iaina. Tsy milavolefo izany tsika nosy i Gaston. Tsy mahantry izany io fa fitiavan-tena mahatonga an'io anina. Kokoa kalajejo. Merci Kim Mam Rajemisa ny anaranao teo? Rajemisa. Manohana alefa merci daholo aky ry voangy. Izaho aky tsy mahay miteny anglais ry voangy fa mataovy amin'ny teny frantsay izy io Fa na izany ara bisou be daholo. Dia izay zavatra tiako tenena hoe ambanimbaniana ao ilay commentaire. Izao ilay ministèran'ny fitsarana lasa ministèran'ny fianakaviana na ministèran'ny mpinamana ireo olona fa tsy ministèran'ny malagasy. Donc mila miala ao izy. Tsisy atakandro. Raha vao io ny tsy miala eo dia hitanareo tsara. Anitsany mihitsy. Tena grave be mihitsy ny zavatra ataon-dry zareo. Ahoana moa nahalalànao hoe hiaraka hiasa amin'ireo izy aty aoriana. Io mbola ho avo ilay fotoanan'ilay aziana, ilay banky aziana. Mbola ho avy io. Tsy azoko mihitsy hoe maninona moa izany nareo. Surtout izany ilay faniry soa ity. Miraitsin-kombakomba amin'ny trafiquant. Izay ny zavatra tsy azoko. Dia lazaina fa izaho manala baraka. Lazaina fa izany izao. Tsy manala baraka izany. Ohatra natao indry tamin'ny taty nanao vidéo indry. Hoe azo adadiana ny resaka anankiray matoa mivoaka fa aza miandry porofo. Ozy indry.
Dia vao tonga teo indray dia tonga dia efa andriamarikaiko mihitsy tonga indray ho aty fa tonga dia nareo mipepony voaloha hoe aza miteny ninina mihitsy ilay ono nareo ty aty proof tonga dia efa hozy izy hoe anao azy ty vehivavy ty fa mbola nandinika kely any aloha fa tonga tokoa moa proof taty aminahy hoe Kofalida Daya miasa aminazy mifira an'ilay olona tena tokony niara-niasa sy nanome vaovao anazy rehetrarehetra. Dossier complet aty aza manantena passation zany en doléance. Tsisy. Dia merdany io avocat vacataire kelinareo io. Dossier rehetra efa aty daholo. Inona avy ny dossier s'occuper-ny tsy lava ratsy tarehany Anosy Belleville. Manam-pahaizana ve dia anao ohatran'ireny. Manam-pahaizan-dry fa tsisy fahendrena. Fahaizan-dry koa mbola vody. Nampanindry tonga andrinahay. Ny olona manana fahaizana, manam-pahendrena, tsy mirabese olona. Et surtout ty ilay hoe body famp raha milaza assistance sociale aty an-dafy nefa dia mirabese olona, mamporisika olona hamono olona, manao complicité amin'ny anadahany andeha hamono anahy. Dia aza mieritreritra hoe ho afabela. Fa izaho izao dia miteny anareo izaho mieritreritra hoe hafabe. Isan'andro nareo miteny ato foana hoe hisy tapaka lalan-drà izao ankety tsy mankirao. Nendrasako ihany hatreto aloha mbola tsisy olona hoe tonga teto na ohatran'izao aloha hatreto. Fa izaho fotsiny misentir tsy en sécurité. Izay fotsiny. Tsy en sécurité ny zanako, tsy en sécurité izaho. Alefa son cœur anareo Azo enjehany iny Kofalida Daya iny ka. Ananan-dra isa 8 milliards Kofalida Daya. Tiry Kofalida Daya raha manakamo dia ameo nitiny 8 milliards-n'olona. Hanao aferana volamena. Misy preuve izany. Efa aty daholo ny preuve-n'izany. Nalainy tsirairay papier sy mihitsy ny preuve-n'ireny nataony i maître Iantra sy izy iny teo. Lasa ny zavatra mahafaly an'andro Ny zavatra tena nahafaly an'andro Izaho tena be dia be message voaraiko mi-encourager anahy. Dia taitra be Dia be dia be militaire français ny ankizy gasy militaire aty mi-encourager anahy sy mi-soutenir anahy. Dia ny zavatra tena nahafaly anahy ilay misy miteny hoe be raha tahina lasa malaza be raha tahina fil d'actualité rehetra tahina daholo. Et voilà, izay ilay izy izay. Izay ny effet an'ilay communication-n'olona adala kia. Izay ny effet an'ilay communication-n'olona adala. Un jour izany ohatra hoe latsaka président de la république nefa mba mametrapetraka base any aminareo any sisa fa mety ho lany any izany. Afaka ihany tsinaiko androany tontolo. Na dia mafy ara ny asako androany tena hozy izy hoe mahafinaritra anahy rangahy reto ministère de la justice ataoko misambaradidaka be ambony ambany ato reto. Jusqu'à hoe mamoaka ny info personnel. Oh là là, matsiro. Matsiro. Tiako mihitsy izay Willy Tiako mihitsy izay. Sérieux e. Ny ataony huître. Ny ataony huître izany anatiny 2 mois ianao dia manao anniversaire mikotrokotroka be manasa olona 265 personnes. Mividy saky 6 000 euros. Manao lunety Yves Saint Laurent, Céline. Izay ny mijery izay. Lazay fa hoe fosika indray ireny dia lazay fa hoe ilay 2 euros tao be oririka indray ireny. Anatiny 2 mois ianao manao va-et-vient Maurice mody hoe andeha ho atsy Dubai et tout. Izay natao hoe ny ataony huître. Dia izy ilay nanamafy an'izay hoe ny ataony huître afaka anaovana fianady adiny. Io tsy avelanareo mi-échapper ao io Fa tonga dia atao ohatran'ilay tantely Andrinarivo ilay tonga dia samboriny ireny. Dia tonga dia ataoko lista daholo izao ilay manodidina anazy. Te hinene be manao fety be eo amin'ny 13 be tsika vao lasa io.
Ireo mihitsy ataontsika gadraintsika any atao, ay izy nataontsika vehivavy voalohany any an-tsefa. Satria izay koa ilay teny taty hoe asiana vehivavy hono any an-tsefa zany, asiana vehivavy any an-tsefa dia mbola tsy nasiana vehivavy fa izy nataontsika sanatrintsika makany zany izy e. Azonareo? Ie, henoko iny teny Mikolo iny. Arovanareo Mikolo an, arovanareo izy satria vao avy indray zao ohatra matahory an, dia samborina izy. Arovanareo izy. Alefa mendrika! Déchiré kilo loko mpamalaza. Tena izany mihitsy mahakorelina miady etsy. Hitanareo izy andrizy miray ilay teny ilay hoe anao fasafasandrina rakotomanga ozy dia ozy izy nataony hoe dia jereo tsara ilay fivindavindany sy ilay réaction-ny an. Tsy miady amin'ny olona mpiady an-tsena sans qualité, mais izy amin'izao sady sans qualité ny mpiady an-tsena. Tratra foana ho tratra foana. Na iodika vy na iodika vanana tratra foana. Izany tahiny izany an, tsy azo defiena izany tahiny izany. Anarana tena jereo kely ao anaty Google ao hoe inona ny signification izany tahiny izany. Dia ho hitanareo. Ireo anarako dia vulgaire-ndreo eo dia jereo tsara daholo tradition dia jereo tsara daholo ireo fa hitanareo iza. Ireo anarako ireo ange tsisy olona manana e. Tsisy olona manana ireo. Misy fa vitsy. Surtout ny premier prénom-ko. Fa za mampizaha anao. Za drako mampizaha anao e. Za tia e. Za tia olo mahery andra. Za tombo Tanosy Belleville 2020 za 20 ans za fa mipetraka Tanosy Belleville. Tsy hainao tsara be karakory caractère-ko, mentalité-ko. 2020 entre fin 2000 fin 2000 tombo tany za, nanambady tany za, raha jiaby baka akany ny haiko. Aboaka eo taratasy nikarakarain'ny tsy lavo moche be iny haiko, vilany iza. Ia! Izy io moa alaiko trano io ko tianareo na tsy tianareo. Alaiko trano io amezak'olo bien malaky izany. Akory ke, alaiko trano io amezako ireo olo tsy manana ny atsimo andreo. Za mihitsy ny andeha hangala trano io. Mahagaga anahy koa manko an. Maninona izany reto procureur reto no miray tsikombakomba amin'io bulldozer io. Tadidiko mihitsy naratsiany io procureur narindra io, tadidiko. Dia rehefa tonga amin'izay izy teo an, dia hoe izay tsy mila andreo, tsy mila andreo, tsy mila foza. Ireo tsy foza fa ireo raha vatomanga. Hitanareo, efa mifanosinoso tao anatin'ilay orange zareo. Mbola i orange sy raha vatomanga mbola andresaka. Dia niexploiten'izareo lazainy fa orange ilay 60% anaty fitondrana. Fa ny ankamaroan'ireo raha vatomanga. Dia nefinareo ampiasainy hoe hanenjika ny raha vatomanga izy. Et finalement izy an, voavidiny raha vatomanga amin'ilay conteneur. Hoy ny olona manana dossier sy naheno an'ilay zavatra fanelanelana. Za aloha tsy nahita maso fa izay tantaraiko eto anareo izay ny zavatra henoko. Mitantara zavatra tsy midika fa confirmation. Fa ilay mampalahelo fotsiny nareo an, teneniny hoe enjehany raha vatomanga, mody daholo ny bien malaky dans 2 mois ou 3 mois. Izao izy an, tsisy bien malaky tafodiny. Mety ny anazy indray. Ny mahafetsy anazy izao dia tonga dia hoe sorasoratany amin'ny olona rehetrarehetra ilay zavatra. Ka izay ilay izy. Tsy tazonareo ela aho fa rapitso konko sabotsy an dia afaka, eny e, na hitazonareo ela sabotsy rapitso dia mba afaka matory maraina nareo. Izay mihitsy ny Patrika, minisitra tsisy ilaivana anazy. Ozy izy nataony hoe, iza hono miady andrina rakotomanga sans qualité hono, miady an-tsena. Izy izao no tena mpiady an-tsena, miady aminahy. Za moa izany efa mba niana dia tsy maninona.
Fa izay mananja tena ho ano ahetry dia izay manetry tena no asandratra. Tsy olombelona fatifatin'olombelona ohatran'ireny complice amin'ny trafiquant ohatr'ireny no andeha hanandratra anahy konkoa. Ouais. Donc izy mihitsiny izany inona ity izy? Le sans qualité. Sans qualité sady mpiady an-tsena. Mpiady an-tsena. Jerenareo fa mahavita mihitsy izy manao commentaire amin'ny antelma hoe manao topika ilay antelma drabalahy iny hoe zao. Dia hoe izay maha-bipolaire anazy. Za mavendra tay anazy. Tonga dia captureko fotsiny dia piesany amin'ny pôlisy. Izay. Raha tsy dia hoe za tsy hanaiky intsony mihitsy amin'izao fanalambarakana sy fanehoam-potaka zao. Fa za zany amin'ity tsy mba malahelo sy marary koa alain'ity baraka miaraka amin'ny compte fake ato. Nefa tsy voamarina akory ny hoe za marary. Manana proof avoay koa an'ilay proof. Tsy mazaka nefa mampime be. Io nge ho aho rehefa samy mifanasavanga ato anatin'ity réseaux sociaux ity. Dia mifanasavangy. Fa attention les menaces de mort là, ça passe pas ici. Tsy hoe midivulguer ny info personnel que ça passe pas ici, ça dépasse limite là. Tonga dia any tsika mifampitady. Manana 300 000 € kosa. Izao koa tena marina. Naninona ilay izy ny supprimena. Tamin'ny voalohany aloha ilay Paul Berahino nanaonao anahy. Ilay fanirisoa mihitsy ny nipasy an'ilay izy. Dia nitenen'olona tao dia supprimena. Efa vita capture. Dia tamin'ny faharoa indray tamin'ny 18 février nanao anahy indray. Dia capturena dia efasena indray. Inona ny dikan'izany? Teanao nefa matahotra. Miandry ny datin'ny concert aty fotsiny ahako dia mifampitady aty tsika sy ity. Asile politique ity taty fa tsy mpiasa ohatrana anahy. Sa statut asile politique sy statut an'ity statut tsy mitovy ry Paul Bera. Tsisy matahotra an'ity izany io. Mba nankafiziko ihany ity taloha nisy sarintsika sy ity tanosy be tamin'ny Donia tato fa androvitiko dia nidorako. Satria nieritreretiko lasa miaraka amin'ny devoly maka sary nodorako. Tamin'izay jeune kely. Jeune kely mbola 28 ans angamba tamin'izay. Tena izaho aloha izao mbola jeune. Tena hoe ianao izany miezaka. Eritreritra natafavoaka ilay firenena. Fa zareo pire. Mandrapahatonga an'ilay 2 ans dia hanenjika olona foana. Za aloha tena dera mbitana mihitsy Antananarivo. Fa matoa Antananarivo nitsangana ohatran'ireny. Misy dikany ao. Tsy maintsy gadrainy ireny rehefa ohatra ka ilainy ka. Dia ilay famporisihana ilay hoe io ireo gadrao naniavam-bady niarana izao. Dia ina moa izany idiran'ilay avam-badiko amin'ilay izy, ilay ex belle famille-ko amin'ilay izy. Satria izao olona tsy nanao namelona ny zanana izany afaka toriana tsara izany afaka hamoahana IST. Olona mamosavy anao izany afaka toriana tsara izany atao IST. Manana photo be dia be ato vonovonoin'ireo avam-badiko ireo ex belle famille-ko ireo. Afaka atao tsara izany. Dia inona izany ny tombontsoan'ilay faniry ratsy ity mamoaka an'izany zavatra izany efa secret NSIS. Izay ny hoe maha-mauvaise ankalaliaka maty tsovanina io. Hitako indrindra tsovanim-banina ohatran'io. Ny olona azon'odina ihany angamba ny antony mbola miporipory andreo fa za aloha tsy possible. Tsy hanahitra amin'ny farany ndry. Ampafantariko andry tsara hoe izy za. Ampafantariko andry mihitsy hoe za izany ilay izy. Azondry. Fantatro daholo ny afera maloto mbola ho avy konkoa ny Andraisa. Satria izay mahatonga Andraisa hanaovana anjo izay ohatrany io raha ohatra tsy fantatrareo. Ho atao ho gadraina mba hitakiana ilay dossier any amin'ny Raisa. Any amin'ny Raisa daholo anefa ny afera maloton'izy Menakavy rehetrarehetra. Miaro trafiquant izy.
Zay izy, raha vao ohatra nareo, dia henoko androany koa, izy daholo ny ambadika andreny perquisition ilay mody lazaina hoe raha vaty aminay ilay mody anaovany tatitra reny hoe tsy avaty aminay raha ohatra izao izy hono ny ao ambadika andreny re olona. A confirmer aloha fa izay no tenenin'olona hoe izy. Fa mody ataony an'izany fotsiny. Ahoana konko moa no efa omeko contact ndry hoe ataovy le Isanda sy Virginie. Aninona tsy ny ataondry? Manana anona be firy hectara sy manara-penitra be ao Madagasikara, mpiasa finance, makamaka volan'olona fotsiny amin'ny impôt. Iandry an'andry, izany ianao anazy izany, rehefa miala eo ndry. De toute façon aza atao koa ilay izy sao dia lasa ny am-paosinareo koa ilay izy rehefa avy eo fa tsy amin'ny vahoaka malagasy satria ny bien malaky rehetra tokony an'ny malagasy. Tsy azoko mihitsy izany ilay toe-tsain'ilay fanirisoa en fait e. Tena tsy azoko. Hoe 2022, 23, 24, 25 ny olona taty. Dia hoe asorina fa ohatr'izao ilay fitondrana teo aloha. Dia izao lasa mivadika horera be. Vao may pire. Ilay havanay izany moa dia miteny tahina tahina vao miteny dia gadrainy. Dia tsy samy teny ilay namako dia tsy samy teny ilay havako ao Madagasikara. Za hoe andraso aloha fa tena tsy mety ity fa tsy izany ny fanananay taty. Non, tsy izay. Ka izay, ampahafantariko anareo tsara hoe iza. Misaotra betsaka raha Zanamasy, anaran'ny bebeanay izany Zanamasy izany. Anaran'ny maman'ny dadabeako ny Razanamasy. Zaka reraka ravaka amin'ny teny an'iny resaka fifidianana ben'ny tanàna iny. Ohatrany tsy mihetsika mihitsy koa ilay timma dia ohatrany avelao any fa sy hiditra. Sady tsy andraisana vola ny tsy ataony iniana reraka fotsiny eto indrindra raha miala an'izy menakavy hoe za ho mifoza za zao lelika avelao akio any. Tsy azoko izay tsy tenenana. Maninona tsara? Izy ty kelakely mitsolantsolana ato ity? Tsisy zavatra haiko ny zavatra tenenina. Aza tonoina ny anarany fa lasa diffamation hono manadroit hitorana azy. Singa mitapitapy. Tonoko Faniriso Ernaivo. Ministre de la Justice de Madagascar. Inona ny problème? Za tsy tia olona miaroaro fatina foza orana ohatry itony mihitsy ilay degazo. Za rehefa mbola misy maheno vaovao dia teneniko anareo foana. Io conteneur io izao tena grave be io. Ilay PRRM izany no teny hoe rehefa negativa ilay zavatra nosavainareo dia ameo an'ilay tompony ilay conteneur fa tena tsy naverin-jareo amin'ny tompony e. Magaga mbola tsy hanoloana azy. Dia izaho koa gaga mbola miandry monument tsika. Na koa ary mbola miverina any amin'ny zavatra tsy izy hoe tsy mahazo. Anga? Ndraso aloha jereko ny commentaire-nareo. Efa nesoriko io Elia. Efa nesoriko io. Efa nesoriko paty. Tena marina e. Kitay menaka ary mandina. Kitay menaka ary ity mandina. Tena mijery an'iny nareo fasy ny zokony iny. Fa sady petaka be. Za ity mba petakorona ihany ohatran'izany dia sady feno tena tsy misasa-tarehy mihitsy angambany iny hoy za. Ratsy anga izany tena ratsy dia ny akanjony
Ny akanjony tena le chaîne le tena le hitanareo le ohatran'ny long kely ireny, le tsy tiako loha e. Tsy tiako. Dia izay mampiraparapa an-dry zareo mandeha manao an'ilay maka bien malaky any amin'izay zareo mba manamanana e. Azonareo? Fatatsy tena zéro boribory. Bonsoir, le mariage officiel. Tsy haiko mamaky ny anarananao fa azafady. Ohatran'ny saika hiditra en direct ianao teo e. Za ange lazain'olona fa foza hono e, miaraka aminao. Malazalaza kely tsika monsieur le marin. Malazalaza kely tsika. Aleo anao ihany feno antsika amin'ny Facebook malagasy. Oh là là, tiako! Na ireny tsisy tsirairay contre za fa vonona hoe halaza dia mahalaza izany. Izay, alefa azo koa ny dossier-nareo ho anareo izay manana afera amin'ny tribunal sy ny sisa sy ny sisa ao, alefaso aty hanampoatsika anazy hoe aiza ho aiza kela bulldozer miasa izany. Aiza ho aiza. Andraso ataovy tongany hozy izy mihitsy. Ataontsika tongany mihitsy io monsieur le marin. Tsy miala izany tsika hatramin'ny farany. Etsitsika niany. Antsika niany tsy mitsoaka. Atao daholo ny intimidation rehetrarehetra ity androany dia androany ihany dia tonga tsy ela e. Miandry a! Hitantsika eo izany hoe tsy ho ela izany. Miandry a! Miandry. Izay sainy tia ihany eky aloha eto ry Patsy dia io koa i monsieur le marin miaraka aminay pasteur dia Moustapha dia monsieur le marin dia za dia Cynthia. Zay sisany, zay dimy. Fa izay dimy ireo ary tsy zakan'iza moa izany surtout tsy zakany e. Fa tsy zakan'izany koa e. Sady za zao efa nitaitabotra mihitsy ato. Tsy zakany iny izany n'inon'inona nataony iny tsy zakany iny aniny hanofy anahy mihitsy nefa raha aniny fa iny hanofy raha. Rasy aloha za hamaky ny commentaire anareo. 46 fa mbola entana. Ampitsika efatra izay dia 50 dia mbola ohatraohatran'izao ihany. Ka tsika tsy inona tsy mihinam-bola analatra, tsika tsy mihinam-bola analatra tsy mihinana volan'ny trafiquant no inona koa moa? Ny zanako anankiray ihany ny dadany. Dia izay ilay mahatonga anahy ilay hoe tiako be ilay manala azy ato hoe 238 nareo mbola manala azy tsika satria ilay zavatra important efa vita. Efa vita ilay izy. Hoe aza matahotahotra izany nareo. Za tsy maninona izany ety fa aty anie tany misy lalàna e. Manao intimidation fotsiny izy eto. Fa mahafaly anahy fotsiny izany izao hoe nasolo ilay publication satria izy natahotra. Manana 300 000 € kosa izy handoavana ny dommage. Dia miomana fa dia alohan'i madame la Fanirso. Tsy maintsy manaiky anahy koa Jean-Henri Izay ilay izy izay. Bonsoir Antonio. Bonsoir. Tsisy feo indray ve? Angaha? Tsisy feo ve? Misy feo arako. Tsisy feo ve ilay olona? Alefaso un cœur, alefaso un cœur, alefaso un cœur allez. Alefaso un cœur razana masy Merci beaucoup Tsy maintsy afaka eo ireo ry Arsoa. Tsy maintsy afaky tsika eo ireo. Tsy maheno ve nareo?
Ahoana koa ary izany? Minisitra sandy koa mihitsiny ry le marin. Hatramin'ny farantsika Estelle. Milainareo raha tsy miova e. Miaraka ato aminahy toki nareo 23 heures re. Beko be, tiako be, merci daholo nareo an. Izay ne mahagaga e. Izy milaza manana proof mbo malaza. Dia lazainy fa botulisme de guerre. Lazainy fa kay le anona tsy nomeny zareo mihitsy. Tsy nomeny mihitsy ny varina analizin' ambo malaza. Le farany tany ninona ity izy tany Maurice tsy nomeny. Azonareo ve? Malahelo be hoy ny olona, malahelo be ny ray aman-dren'ny ankizy maty ny fianakavian'olona maty amin'ny vavan'iny mauvaise iny. Tena mauvaise mihitsy. Ratsy toetra be. Tena vava ange izany ataony izany e. Le fitondrana no mampalasa adala satria izao niriny io plasiny io dia napetraka anay teo izy. Dia rehefa tonga eo izy tsisy diaspora iray ao anatin'ilay ministera na kely arany. Fa olona gadra lava nataony ao. Ny mahagaga nefa ilay olona gadra lava, izaho izao mihitsy anisan'ny mba niady hoe avoako le rôly ohatr'izao. Izaho indray ity no halan'ilay rôly. Tena hoe tsy haiko, tsy fantatro. Avoakako anareo ny publication iny mbola tsy nahazo plasy nanakihana an'io fitondrana io tamin'izay, avoakako anareo eo. Hitan'ny ankizy tany ambadimarika tany. Tsy vanina izany iny Mireille. Tsy vanina izany iny. Ye Antonio alefa milainareo raha tsy miova. Coucou à Karine. Lasa izany mpamaky any. Ye mitandrina mahery mitandrina tsika Inona le 65 milliards? Iny ianao mbola tiana Ye, alefa alefa tiako be nareo manao anahy hoe alefa. Zavatra tsara ho hainareo ny ho anareo ilay izy e. Za ange tsisy ninona ataoko any. Izy za efa tia. Raha handeha hiasa any aho tsy manana retraite any aho. Retraiteko efa tia. Inona moa izany no andeha ataoko? Ho anareo ilay izy. Fiarovana ny voninahitrin'ilay Madagasikara. Fiarovana an'izany hoe tanànantsika izany ilay izy. Fa tsy hoe izaho petakorona sady be vavorona be ity no lasa miova karana manao an'izao be dia be eo Madagasikara. Azonareo ve ilay tiako tenenina? Na lasa kely maso kely be dia be ohatr'izao Madagasikara. Azonareo ve ny tiako tenenina? Mandeha any nareo any Inde raha ohatra ka misy an'izany any. Misy antsika ohatra mipetakorona ohatr'izao sy be vavorona ohatr'izao. Mandeha any nareo any. Fa maninona izany ny tanànanareo andeha hanjakajakana mafia? Mafia en plus. Rasa aloha. Ie mitandrina ka mitandrina be fa aza matahotra nareo. Eto indray anga raha vao misy zavatra hitanareo ilay manao plainte ohatr'izao aty andafy dia amenan-jareo numéro-ako dia efa localisé iny. Raha ohatra izany miantso an-jareo izao hoe misy ohatr'izao amin'ny toerana misy anahy dia efa localisé iny dia izay toerana misy anahy dia 2 minutes ny polisy dia tonga. Aty tsy ohatry ny any Madagasikara ho t'inquiète. Ireny moa intimidation fotsiny ireny. Tena izaho mihitsy ny ankiry antaroy Izay mihitsy ny miray Tena marina e. Oka reny le marin Izay mihitsy. Ohatrany tsy asian-dry manimao mihitsy ny angery solony ireny e.
Izay ny mahagaga anao hoe maninona ny sasiany ilay izy. Tsy maheno tsara ve Priska? Ah bon? Tsy maheno ve? Inona kiny rarahiny an'izany ry Patrika Ravelson? Tsisy rarahiny an'izany mihitsiny an. Io tsy misy miliara hozy izy dia tsisy rarahiny an'izany. Nenazy miliara ihany. Sauf que le procureur Narindra efa niteny hoe i madame la ministre no s'occuper ny dossier ngeza. Zany. Inona ny rarahiny an'izany? Avelany eo io. Ay, momba ny langue palissandre fekama be ireny. Dia araka ny henoko hoe sy mpankofa ya. Dia nefany, jerenareo anie raha tsy toetrany e. Iny lanto Rakotomanga iny an, napiditra ponja, anisany napiditra ponja anazy. Aleroly. Dia za tsy maninona fa miady mafy anazy taty andafy taty indray hoe avoay hitany iny anabaviny iny isanandro isanandro. Andraso fa misy sarina asiny anabaviny iny an, tapenantsika fotsiny masony eto dia hitanareo. Dia nga izay mpinamana fa naka sary fotsiny, iny mihitsy ny dongy naka sary niaraka taminahy. Ramatoa tena mampimevetsy. Ndrasa aloha. Izy aloha ny tenenan'ny Ravelson Patrika teny hoe mody PR eto Madara mafy be. Savy e? Fa za nge namaly anao tery hoe inona ny rarahiny fanisoan'izay afera kelinareo any. Dia za indray no tenenanao ratsy. Sa iza no tenenanao ratsy? Aingana ianao mamaly an'io. Raha tsy izany ianao bloqueko any. Sa le marainy teneny an'io? Bloqueo any. Moniko indray ve kiny hitanareo? Aveloanareo io moniko. Marary be io Tena marary be mihitsy izy ity. Tena tsy mahay courante fotsiny nataoko aky na tea. Tonga dia plainte mihitsy. Plainte. Satria izao aty andafy, raha samy mifanasavangy ato anaty Facebook, na voazany iny bulldozer iny any Ravotave fotsiny dia izy niteny i Ravotave ilay niteny nazy an'ilay hoe SKV, inona moa? Iny izy teo iny. Fa soratany. Dia nataony transcription sy nataony abréviation ohatran'io fa soratany mihitsy ilay izy. Dia nataony transcription dia iny nentiny tany amin'ny droit de femme patati patata dia voany. Voany ohatriny 15 000 € angambany izay tamin'izay. Dia nefa ny fanalabaraka ohatr'ireny nanaovanay cotisation ny avokany dia ireny mifanorokoroka be tamin'izy taty ireny. Tsy tahiana. Hoe mpanao politika androany miady dia rapitso ny havana. Za tsy izay za tsy izay. Za tsy naman'olona ohatran'izany. Une fois fotsiny mivadika tamin'ny tolona ny fanaovana namana tamin'ny tolona. Dia izay. Mivadika dia za koa mivadika satria tsy possible. Mangividy indray fa misy allergie. Asa. Atsovy mihitsy Monsieur Ramokotra. Complice mihitsy iny e. Tena complice iny. Ambany ilay feo. Ahoana ary izany ilay tonga ilay. Maninona? Ambany. Mare tsara hono raha ny antako.
Arakaraka ilay toerana misy anareo angambany. Tena fety be. Ndasy aloha fa manetika be. Tena fety be ny vola tiana. Tena fety be io. Hidina any a. Sady ilay billet vidin-draha fanirisoana mbola azoko ampiasaina. Dia lazava indray hoe tsy manam-bola hividianana billet tena te hiantoka billet eo. Tsy maintsy ampiasaiko ry tia. Vola dala-topo. Ah bon? Oviana kiza ry Lity? Lity razana vola? Mandainga kia, mandainga fa hitandry, efa hifarany ity zavatra ity dia modiny désactiver page. Fa iny tena selo iny tena pisolelaka tena raha mbola misy koa mipisolelaka hoe mpanao gazety selo sy tsy potsy betsy fa iny mba ohatrany hoe mba nakanaka rirandrirany izany. Je sais pas, iny izany mba ohatrany hoe faly anankiray. Iza moa ilay anankiray? Fotsifotsy moa. Avy nifosafosa andrikala bulldozer sy tsy lavy tato amiko tato mbola avoakako ato ny commentaire ny MP-any iny. Fa nifosafosa tato dia lasa niaro andre indray amin'izao. Tena izao olona ohatran'ireny tsy azo antoka mitondra firenena. Olona mivadibadika ohatran'ireny. Inona? Inona ry Entsoa? Ary ilay inona? Atory fa tena te atory. Ndao nareo matory daholo rehefa minohihany aminareo izao. Ara-pitondraintsika amin'ny resaka. Merci ki Lydia. Misaotra ki Lydia. Ndry aloha tena deraiko mihitsy ndry Lydia Andriana Soa. Ndry tena manao, ndry nao mipazonkala bulldozer. Tena merci beaucoup. Cœur sur toi. Tena misaotra betsaka. Tena misaotra betsaka. Saina, tena azafady. Naheno resaka mikory za teo fa misy manenjika angaha izy kay. Mba valio hoe io azafady fa tena tsy mahazo. Hitany dadia rehefa ohatrany hoe manao déclaration marina ohatran'ireny dia enjehan-kala faniry-soa ilay olona, amiran'ny pôlisy na ohatr'izany dia gadrainy. Dia zavatra misy izany zavatra izany. Dia izay ilay tiako tenenina hoe raha sanatria misy izany zavatra izany ao mikolo dia arovantsika mikolo, arovantsika hatramin'ny farany izy. Izaho nge efa niteny tamin'ny mikolo tamin'ny voalohany fa izaho izany sarotra tenenina be. Izaho tena niteny, izaho indray no aza anareo mianakavy dia izaho raha vao miteny ohatr'ireny dia izaho tsy mandatsy satria mi-comprendre hoe inona ilay izy. Dia izao izany rehefa ohatrany hoe tonga amin'izao cas izao izy dia arovako. Ohatraohatran'izay. Fa oza hoe tonga saina eo ihany io rangaha. Fa tena efa niteny inona no ataon'ity zaza ity? Marikoriko anao ity zaza ity. Maika tsy maika aloha. Tena niteny an'iny fa izy moa io hitanareo io. Ohatrany hoe mivoaka an'ilay izy e. Hitanareo ilay sipana rary niteneniko anareo iny tena nafray d'hôpital ary tena tsisy ny raharaha izy. Nefa ny zavatra mahazo azy tena grave. Fa bon, izay izany e. Rehefa manohan'olona iray izany ianao ka misy fahavoazanao dia tsy ilaina intsony ianao dia laissez tomber eny ianao. Izay izany ilay izy. Fa tandremo kosa anefa fa miteraka dia misy farany zavatra rehetra. Tsy mivaly aminao fa mety. Hay, le Anna ve ry Sophie Martin? Le resaka le info koa iny divulguen'zareo iny. Efa azo ka, fa trop tard. Fa trop tard. Nareo ne mampirisika fotsiny ry Garage France e. Fa izaho izao raha ohatra mba hiteny anareo hoe
7 000 € ilay avocat dia mba hanao tsy fahatakarany garage France. Fa nareo izany tena mampirisika fotsiny nefa nareo mba tsy avy ianao ndraika mborazana anao ity ny garage France e. Aza miteny-dratsy e. Mba miteny anahy nareo aza miteny-dratsy mety nareo ity no tena miteny-dratsy. Tena pire mihitsy noho ny taloha e. Tena hoy zaho hoe aleoko indray tamin'ny andron'ny Rajoelina e. Fa izao ve ianao 4 mois ve ianao efa voahozongozony tahina fort ohatran'izao a. Izy menaka avy ao ministère en justice. Tiako be ilay omaly nanao démenti iny a. Tena hoe nanontany fotsiny aho hoe aiza ilay izy fa naka mpanao gazety mihitsiny. Tena mampiomehy be. Tena pire mihitsy. Fa tsy pure. Vao may izany ohatra manambaka an-dry zareo manambaka anay izany pure izany fa pire. Ratsy. Zoko eritaona iny jerevinareo amin'izany. Bon, andao tsika tory amin'izay a. Tsy maintsy mbola mahita teneniny eto ara-pitso. Io indray fa hivovo e. Io indray fa izao hoe izaho io raharaha. Teneniko eto foana e. Teneniko eto foana e. Ohatry ny nanaovan'ny olona, ohatry ny nanaovany anareo, ohatry ny nanaovana anareo Orange teo aloha teo nanaovako anazy amin'izao. Teneniko eto foana. Izay zavatra tsy manjary ao teneniko eto foana. Izaho koa izao mbola hiteny an'iny Lily tourisme iny aho fa nisy vehivavy izay niarakaraka tamin'iny taty, vehivavy mpisoloky be izay. Dia fantatro efa hatrany Madagasikara fa nanambakambaka rangaha antitra be taty izay. Dia tonga aty daholo moa ny zanany amin'izao. Dia efa noteneniko hoe io, izay tsy mila olona ohatran'ireny minisitra Lily a. Tsy mila olona ohatran'ireny. Koa zahay koa mihitsy nangalany ny vola ny fitahan'iny tao Nosy Belleville. Modona niaraka nanao restaurant taminazy dia avy eo tonga dia nifirany tany. Fa izay tsy, ilay olona moa mahantra izany tsy afaka miteny. Fa dia efa nandefasako mesazy ianao tamin'izay hoe ahoana io olona io. Olona mba miraranao sy niinvitenao tany an-trano sy ny sisa nikarakaranao sy ny sisa nanohana anao tsy rarahinao fa olona manambady vazaha motraka riana dia izezizezitiavanao. Non, 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 non. Nitetiky ny vehivavy iny minisitra Lily raha tsy fantatrao a. Dia te hody any Madagasikara izy. Satria izy avy nanao nifitrafitra olona be dia be tany dia nitsoaka taty. Iza no tsy efa nataony iny? Vazaha, italien, inona no tsy efa nataony iny? Nisandoka RH etoa. Dia tenenina izany dia atao vy fotsiny ilay mesazin'olona nefa taria amin'ny anona taria aza asiana tahiana atao com positif e. Oay e. Nefa nareo tsy mino anahy akory. Rehefa tsy mino anahy dia atao com négatif ato nareo. Fa mila mihaino. Tsy mila olona malfaiteur mandeha mikarakara malagasy. Mila olona mahitsy honnête, sincère. Fa tsy hoe mila olona intérêt personnel foana. Olona tsy fantatranao iny mody mitonantonana mandeha mitolona aty sy mananonanona fotsiny fa olona zavatra hafa mihitsy ny tanjony eo. Mampihomehy iny ry Tamatavy a. Mampihomehy iny. Manao ahoana nareo ao? Mandrefy mpitondra reto dia amin'ny komplimisy amin'ny zavatra maloto. Tena marina izany ankiry-loha. Io indray aloha dia tsy azo itovirana io. Mody hoe miady zareo miady. Fa tena izay io. Dia eo manao angombo fianaovana élection. Ka izay mihitsy ny tanjony zareo. Hitanareo raha mody hoe hanongana dia tsy fanovana ilay izy. Tsy fanovana ilay izy a, fa andeha hanangom-bola hanomanana an'ilay élection. Izay ilay izy izay.
Ie. Marina izany ndria. Fampiaritsika ho an'ny tanin-janaka, ho an'ny tanin-drazana. Bebe antsika sy dadabe antsika tany aoriana tany tsy niavintsika izany mihitsy. Mila miady hatramin'ny farany tsika. Merci Ky Lucienne. Misaotra tsika tsika. Tena mivadika iny mivadika iny reto ah. Misaotra betsaka anareo rehetrarehetra fa andeha hatory amin'izay koa marary be ny maso. Raisa tsy hoe tsy afaka miteny izy, fa afaka miteny izy fa tsy afaka manana telefaonina izy ao. Tsisy telefaonina ny aminy. Dia ahoana moa no itenenan'olona tsisy telefaonina? Azonareo misy telefaonina fa fozaorana ny telefaonina ihany. Le tsy afaka manao enregistrement, tsy afaka manao vidéo, tsy afaka manao an'iny. Mila arovany Raisa satria Raisa manana dossier be dia be dia be dia be. Mbola nanandray 8 miliara i Kofaly. Dia tsy haiko hoe firy miliara izy teo i bulldozer. Ay! Tsy nahafantatra anazy iziny Lydia. Ie. Faly aho. Merci beaucoup Mamy Boa. Mbola tsy izy rehetra ilay tantaraiko teo fa manaraka izaho manao en direct fotsiny tantaran'ny parcours-ko averiko aminareo indray hoe ohatry ny ahoana ny parcours-ko izay sy itiavako andreo mihitsy ny parcours-ko satria ny zanako tsy telo iray ohatry ny andreo. Izaho tsy nangala-badin'olona niterahako an'ny zanako fa nivoaka mariage, fiançay vodiondry fiançay soratra mariage religieux. Tsy tany am-piangonana tsy nangala-badin'olona niteraterahako tsy niarakaraka tamin'ny vadin'olona niteraterahako Za konkoa tsy tiako izany hoe ny zanako samy hafa iray izany efa izay ny voadiko. Hoe za niteraka dia za ihany ny ray ny zanako iray ihany. Izay. Dia za efa niteny za raha fa misara-panambadiana dia tsy mi-refer ny fiainako fa manabe an'ny zanako aloha. Dia hitanareo izao ny vokany. Lehibe ilay zaza. Tafita ilay zaza. 3 taona tonga taty ilay zaza. 3 taona tonga taty ny reniny dia tonga ilay zaza. Tonga ilay zandriko. Ilay zandriko koa tonga. Misy zandriko anankiray aty. Izay moa telo mianadahy ihany dia zahako. Za irery no vady. Fa ny parcours de vie-ako tena irerehavako. Irerehavako ary efa miporofoko tato aminareo tato izany hoe za tsy nanaraka vazaha ohatry ny Body Fabre. Azonareo? Fa za tena hoe za irery no nandeha taty tsisy n'iza n'iza. Hainareo izany hoe ohatry ny tany tsy misy olona aty. Za irery ny aty. Fa tsy mino an'izany nareo raha tantaraiko an'izany hoe ohatry ny ahoana izany aventurako izany fa aventura tena feno fitahiana, feno fitiavan'Andriamanitra ary feno fahitsiana. Izay ny ahy. Fa tsy hoe iny akoriny nanopanopa polisy tary, dia nanao incitation ilaina, nanao provocation tary, dia na tsy haiko intsony dia iny fa nisy nienjehana dia nigadra politika dia nandeha taty. Tsy izay. Nanao société aho tany Anosy Belleville. Nanao auto-entrepreneur za. Nanao coiffure esthétique boutique. Nandeha tsara sady en règle tsara satria nanana patente statistique mandoa impôt isan'andro, isam-bolana isan-taona izao vehivavy izao tamin'izy isan-taona. Isan-taona izy statistique iny izy ity synthétique fa tamin'izy mbola le patente iny dia isam-bolana. Za tena olona réglo foana tao Madagasikara. Fa za tsy tia an'izany hoe mpanambaka vahoaka malagasy izany. Tsy mila, tsy mila.
Le en règle teo ve mampimehy an'iny olona iny. Le niteniko en règle teo. Inona izao mampimehy eo? Inona? Sa mba te himehimehy? Tsisy olana mikolo re tsisy olana mikolo. Mikolo tsisy olana fa ho fotsiny izany hoe raha sanatria misy ampisanan-dratsy adino soa. Hoe anina moa? Tena miangavy anareo kosa aloha za. Aza harcelenareo ahako amin'ny WhatsApp. Satria io numéro-ko aparitako ry zareo io tena hifonako aminareo. Za tsy miavonavona fa aza harcelenareo aho. Any am-piasana dia mahazo appel, mahazo WhatsApp be dia be ahako. Tena aza ataonareo an'izany fa raha ohatra tsy aretenareo io dia lasa tena mitana any amin'ny pôlisy ahako. Satria io numéro io tsy afaka ovaiko. Fa io numéro-ko io amin'ny administratifako rehetrarehetra ty andafy. Fa aza harcelenareo ahako amin'ny WhatsApp s'il vous plaît. Tsy hoe tsy tiako nareo fa bon, izay moa ny efehan'ilay midivulguer effet personnel an'olona, identité personnel an'olona dia lasa misubir an'ilay izy za. Avelao fotsiny amin'izao. Ataovy any anaty MP. Ataovy any anaty MP. Tsisy feo fa ahoana ary an'izany tsisy feo izany? Misy feo tsara hozy izy ny sasany. Ohatran'izao ve? Tsy azoko anisa. Raha fisondrantsika miresadresaka miresadresaka ny fiainan'ny firenena manaraka tsika hoe inona indray zavatra miseho, inona sy inona. Fa eto tsika mahita izy misaotra betsaka anareo niaritra nino hatramin'ny farany misaotra betsaka anareo nisinalena ahy tamin'iny resaka identitéako miparitaka be iny fa tsy avelako vita mora io zavatra io Olona be dia be ny contre naharery amin'ny zavatra sans raison sady zavatra tsisy dikany mifampiongele ato anaty Facebook ato nefa tsy mazaka dia mamoaka zavatr'olona ohatran'ireny dia izay fotsiny mifampivavaka nareo, mivavaka ao anahy nareo mba tsy ho hisy zavatra azon'ny zanako sy za aloha nefa dia tsy en sécurité izany izay. Dia ohatrohatran'izay. Merci beaucoup Razanamasy anarany bebebeako izany Razanamasy izany. Ah oui, iny aky antaroy tena, iny kosa aky tena sangy mihoatra loha nataon'ny bulldozer iny rangahy iny Tena olon-dehibe ohatran'iny aky dia sa nivadika anazy tany Kofalida ihany nefa avy amin'iny daholo no nahatonga anazy teo amin'ny plasy io. Tena raha matoa tsisy ilaina azy aky iny Marina e. Possible izany Miray possible izany. Za konkoa Miray. Ilay resaka mikolo teo tsy nanao fanambarana fotsiny izy ka hoy hoe sao dia sanatria misy migafy izy misy migafy na ohatrohatr'izany. Fa tsisy nininona akory, tsisy nininona. Izay fa andao tsika tory daholo amin'izay e. Amin'ny manaraka indray. Za matokotoko mpanao politika. Eny aky Davida. Tsy misy. Aingana ve fa lasa daholo nareo fa te hatory? Za tsy averimberina foana ve fa izy nareo namerenana an'ilay izy.
Tsy azoko. Mandreraka. Bon, andao tsika tory daholo amin'izay. Allez, rapitso indray. Mikolo aho raha sao dia namporisihan'olona aho mikolo iny. Ndraso aloha henointsika tsara e, henointsika tsara indray izy aloha fa ndraso hitantsika hoe mivadika indray ve izy kelikely eo sa hoe ahoana ma bon. Izay foana moa izany hoe rehaby miainga ao an-tanàna ao dia. Bonne soirée, bisous, bisous Miray. Surtout Miray satria Miray tena fidèle be ato. Sady nefa lavitra. Dia bonne nuit daholo nareo, bonne nuit Lydia. Allez, ciao.